Madagascar Information. Miezaka trano fitibotika hitondra zava-baovao an'ny mpanjifa. Amin'ny mahafirenena andalam-pandrosoana antsika dia miezaka isika ho tsy ho taraiky amin'ny zavatra rehetra, indrindra eo amin'ny fikarakarana ny endrika amam-bika toy ireo firenena nivelany. Manaraka ny kalitao avokoa ireo fitaovana amidy eto amin'ny fitibotika, izany hoe premier choix avokoa, ary saika ireo firenena-dehibe toy ny Amerika sy Frantsa tena manjifa ireto fitaovana ireto. Manana tombony afaka hisitraka izany isika. Fa mitindray mitoraka ity dia tia ampafantatra anao indray hoe fitibotika dia manana zavatra tena hafa kely satria mbola tsy fahita izy ity ary vao tonga dia tsy iza fa ity fer ity izay hitantsika amin'izao fotoana izao dia fer izy ity, fer lisse izy ity kanefa sady brochine izy ity. Gaga menao hoe fa ahoana koa izany, manome feo avo be ve ohatran'izany, fa izy ity izany tonga dia mitsoka avy hatrany, mamoaka herin'ny hafanana dia mitsoka rivotra avy hatrany mba tsy hahafahan'ilay volo ho tapatapaka dia tahaka izao voloko ohatran'izao volo tsonotro izao zany rehefa vita ny volonao ao anatin'ity fer lisse brochine ity. Dia ny mampiavaka amin'ny fitibotika ihany koa amin'izao fotoana izao dia efa malaza be any anaty canal sat rehetrarehetra any ny resaka namombana hoe glam brosse. Fa ny fitibotika dia manana n'ity simply straight ity, izany hoe tena hitanao ao anatin'ny internet ary ny tena izy dia ampahafantariko anao fa le 450 degré ny tena izy. Misy izy ity manao copie tahaka izao mihitsy ny carton mitovy ohatr'izao, izany hoe tsy tika gasy moa izany manao copie fa ny sinoa no manao copie anazy ihany koa. Dia avy hoentintsika ilay izy dia amidy mora be kanefa ny tena izy amin'izy ity dia ny 450 degré izay tena hoe ambony dia ambony ny températurany. Ny avantageny dia izy tsy mandoro lohan'olona mihitsy satria efa misy crabotage ao ka natokana bangona fotsiny ohatran'izao raha ny volonao dia efa tonga dia voabango soma tsara mihitsy ary tonga dia mitsotra be avy hatrany. Matetika ihany koa dia manana zava-baovao foana ny fitibotika satria amin'izao fotoana izao dia efa izany hoe LED izany efa malaza. Dia ity fer ity izay asehoko anao efa hafa kely izy ity. Matetika ianao manontany hoe céramique ve ohatran'izany, ambonin'ny céramique ny LED amin'izao fotoana izao satria efa mamoaka bleu be ity rehetrarehetra ity, ny écran efa bleu daholo ary ny atao anatiny ihany koa dia tonga dia tsy manapatapaka volo fa tonga dia mitsotra avy hatrany ary malefaka dia malefaka azon'ity appareil ity. Ka dia mampimentana anao foana izany izay hoe ny zavatra amidy amin'ny fitibotika ihany koa dia misy ny qualité ihany koa sady original. Rehefa ohatra moa ka hoe original ilay izy dia ampahafantarako anao hoe ohatra ny ahoana ny zavatra original. Ny zavatra original dia tena mipetraka amin'ny vatana ohatran'izao, tsy afaka anaovana izany mipetraka amin'ny vatana ohatran'izao marika an'ilay izy. Ka atao fitibotika dia misy ny zavatra original, fitaovana original nefa hitanao anaty internet any, tsy copie-nao vinavina na ny ao anatin'ny boky na ao anatin'ny carton dia original avokoa. Dia mariaka ihany koa fa misy ity ny tafiny ihany koa izay afaka jerevanao sur internet nefa efa misy atao fitibotika ihany koa. Ny vidiny dia tena hoe vidiny tena hoe afaka atao mirary dia mirary. Ary mariako eto fa ny mampiavaka ny fitibotika ihany koa dia izany hoe fikarakarana an'izany hoe tarehy izany. Hitanao tsara angambany amin'izao fotoana izao hoe manahoana ny tarehy ezahana amin'ny fitibotika satria matetika izany tsika gasy manana an'ilay tarehy marokoroko, tsy mba mety malamalama. Dia eto amin'ny fitibotika mampalamalama an'izany tarehy izany ary indrindra miezaka ny fitibotika mba ampatanoranao lalandava satria ny tarehy eto amin'ny fitibotika rehefa voakarakara dia toy ny zaza foana ianao, tanora foana ny tarehinao, madinika kely ny fitavanao, malama ary indrindra afaka miaro anao tsara ny produit amin'ny fitibotika, miaro anao amin'ny masoandro, ny rivotra, ny vovoka, tsy misy atahorana mihitsy. Ary ny tena spécialité anay dia ny manala an'ireny corticoïde ireny. Ny mampiavaka amin'ny fitibotika koa izany dia eo koa ny fikarakarana izany hoe momba ny volo izany. Izay moa izany amparina fa izay tsy mpanao volo fa manentana izay ny indrindra ireo mpanao volo, ny salon de coiffure rehetrarehetra satria izany ny fitaovana amidinay ato amin'ny fitibotika dia fitaovana tena hoe professionnel daholo mihitsy. Ny amarina fa hoe professionnel dia hitanao ity vodiny ity izany afaka mihodinkodina ohatran'izao, ny fil ihany koa izany matevina, afaka mijanona, afaka miasa na adiny firy ampiasainao izany. Dia ity fitaovana ity izao dia afaka solosoloina tahaka izao efa izany ilay izao ny teknôlôjia moderna, tsy voatery intsony ianao hividy accessoire be dia be hoe kely 28, 22, 18 ohatran'izany fa efa tonga dia efa complet anankitelo ny accessoire afaka hisolosoloina. Fitibotika ihany koa izany dia manana ihany koa an'ity installeur vaovao ity. Reto installeur vaovao ity
Zany hoe apetaka amin'ny loha izy ity dia mihodinkodina automatique eo fotsiny le volo fa tsy ianao intsony manodinkodina izany. Ity brushing ity misy laser izy ity ary ity brushing laser ity dia incassable. Asehoko anao zao fa atotoko amin'ny tany izy ity dia tsy vaky mihitsiny satria ity brushing ity raha ohatra ka hoe puissance-ny matanjaka dia matanjaka ihany koa, tena tsara dia izy koa matanjaka be ary marihako fa professionnel daholo jerevina ny filany ary ity koa ohatran'ny vovoka ohatran'ny volamena sa volamanga sa ahoana fa izany hoe matanjaka kokoa ity zany no ity ao anatin'izay zavatra izay. Manaraka etona koa dia ny spécialité ny Fity Boutique dia manana ny vera naturel be mihitsy Fity Boutique izay mampiena ao anatin'ny rokolao ao anatin'ny herinandro rokolao miena aminao. Izany hoe tsy voatery anao régime ianao fa automatique ianao rehefa mamoaka an'ilay graisse ao anatin'ny kibonao izy dia tsy te hihinana zany hoe menaka be zany intsony ianao satria tena hitanao mihitsy ao anatin'ny vatanao i menaka iny mivoaka ao anatin'ny kibonao ao ka dia herinandro monja fotsiny dia efa mahita résultat tena tsara be ianao. Anisan'ny tena mampiavaka ny Fity Boutique ihany koa ny fampandriana volo ao anatin'ny fotoana fohy. Eny fa hatramin'ireo volo efa tsy nentina nirintsony. Manana fitaovana sy produit momba an'izany izy ireo. Mandaitra be ity produit ity satria vita amin'ny zava-maniry J5. Tsy menaka fa ranom-panafody mampaniry volo, natao an'ireo lehilahy efa sola be. Ity appareil ity kosa dia natao hanokatra ny masokoditra amin'ny loha. Ahitana fanjaitra madinika tsy hita maso, manokatra ny masokoditra amin'ny loha ka mandetika andram-panafody mba hampaniry azy. Marina fa mahatra 2 volana ny fitsaboana ka rehefa tapitra izany dia maniry ny volo. Hitanao eto amin'ny box A5 Soarano Analakely, eto amin'ny hôtel New Century ny Fity Boutique. Madagascar Information.